averiko etondremandeindray ho fanamafisana azy. Hovataritsika ao anatin'ity olona-tsary fohitiny mahakasika ny Arimo Madagasikara, agence iray mijoro ara-dalàna ao Analalava, commune Ambobary, distrika Moramanga, faritra Alaotra Mangolo. Maro ny tanora nefa migoaka fivoarana teo amin'ny fiainana ny fanampian'ity agence ity. Tsy vitsy ihany koa ny fianakaviana manana ny toerana sady tafapetraka ara-dalàna ny ampitan-dranomasina any no nitohana matipaika avy amin'ity agence ity ihany koa. Manodidina izay indrindra dia hovataritsika ny mahakasika an'ity Arimo Madagasikara ity androany. Mitondra izany fampahafantarana izany ny tany jeneraly Ramatoa Soketo Nirina. Arimo zany fanalavana azy dia ny agence de ressources humaines internationale Madagascar. Inona ny ataon'ny Arimo? Arimo c'est une agence zany manao ny conseil et orientation professionnelle des jeunes Madagascar. Zay ny tena zavatra ataonay. Manoro hevitra, manoro lalana ho an'ireo tanora mikasa ila ravinahitra arakasa any ivelany. Nanomboka tamin'ny mois de juin 2018 zany no teraka ny Arimo teto Madagasikara. Asa raha tadidinareo fa nivoaka tamin'ny gazety Midi Madagasikara izay projet ny Arimo zay tamin'izay. Eto Moramanga ny misy azy. Inona ny antony? Izaho Madame Nirina Soketo dia teraka Moramanga. Ray aman-dreniko teto Moramanga. Nianatra teto Moramanga. Lehibe ary nilalao vovoka teto Moramanga, nisotro ny rano Moramanga. Antony lehibe zany nananganana ny Arimo Madagasikara eto Moramanga, izay sahirakirana mihitsy ny sasany manao hoe fa maninona ny atao aty Moramanga ny Arimo, izay tompoko ny antony. Fanomezana ady sy voninahitra ireo ray aman-dreny izay niteraka sy nahabe teto Moramanga. Tsy misy mihitsy ny fanaparitahana ny birao ny Arimo na iray ary eto Madagasikara fa bureau unique, birao tokana dia eto Madagasikara, ao amin'ny adresy aty amin'ny RN 44 borne kilométrique 4,5 Analalava ary commune Ambodibary. Ny siège social anay indray dia ny Lobe 530 bis Antanamandroso Moramanga. Izahay manodina ny Arimo zany dia eo amin'ny 7 menadaha. Misy ireo olombelona manodina sy mampandeha ity agence ity ka indro ampahafantaritsika tsiraray ny anaran'izy ireo sy ny asa sahaniny. Miarabantsika rehetra Madame Mia, directeur de ressources humaines, zany hoe mikarakara ireo taratasy rehetra miditra ao amin'ny site, manao ihany koa ny entretien, miantso ihany koa ho an'ireo izay olona mbola vonona ary manao mise à jour ny base de données traité mail. Anton'ilay atao hoe birao tokana satria sarotra no mifehy ny birao maromaro. Zay zany no antony. Ieme Sylvia, za tompoko no miandraikitra ny antota taratasy rehetra eo anivon'ny ministera toy ny fampoatra. Izany no miandraikitra ny taratasy io rehefa misy olona, zany hoe misy travailleur recruté, dia zany manaritra izay dossier izay. Za ihany koa no mampafantatra ny travailleur izay vao recruté fa tsy maintsy mandalo any amin'ny ministera ny intérieur, zany hoe fanaovana enquête de moralité. Tiako hazavana kely le momba an'le enquête de moralité, zany hoe rehefa mandeha any amin'ny enquête de moralité dia ohatra hoe mitondra bulletin numéro 3. Iny no ahafantarana fa mbola tsy voasazy ilay olona. Iny ihany koa no ahitana hoe eo anivon'ny fiarahamonina izy manahoana ny toetrany. Za zany dia Madame Ernala, mpiasa ato amin'ny Arimo Madagasikara. Ny andraikiko ato amin'ny Arimo Madagasikara dia voalohany aloha ny tanora izay tonga eto aminay, tsy izay tanora tonga eto akory dia ho tafiditra ho recruter ny entreprise anankiray, zany hoe ho alain'ny entreprise asa fa mbola mandalo sivana. Ny sivana atao voalohany dia misy ilay atao hoe test de niveau. Andraikitro zany no manome sivana hoe ity tanora anankiray ity dia ho afaka ho présenter any amin'ny entreprise. Rehefa afaka amin'izay izy dia ao anin'izay dia miandro ny recrutement izay ataony entreprise. Na io eto toerana, zany hoe tonga eto Madagasikara ny représentant ny entreprise avy any, na ihany koa ataontsika hoe virtuel, zany hoe amin'ny tambazotra serasera
ampiasaina amin'izay fotoan'izay. Faharoa manarakaraka izany dia andraikitra ihany koa ireo taratasy ny immigration. Zany hoe reo atota taratasy maro dia maro rehefa recruter ireo tanora malagasy, ireo karazany maro. Anisan'izany diplôme, verifiena ny diplôme satria marina fa ny tanora malagasy dia tsy mba maka an'izany diplôme zany na releveur de note raha tsy amin'ny fotoana izay ilaina. Zany hoe mila verifiena amin'ny atsipiriany tsiraidray reo diplôme sy ny atota taratasy izay vao alefa any amin'ny tompona andraikitra, zany hoe any amin'ny entreprise sy any ivelandreo reo tompona andraikitra any ivelany izay mikarakara ny atota taratasy miara-miasa amin'ny Madagasikara. Fahatelo dia mandray andreo appel, zany hoe misy izahay moa marina fa tsy miresaka amin'ny WhatsApp sady tsy miresaka amin'ny MP fa amin'ny telefona, zany hoe mandray andreo appel andreo tanora zany izay mitady fanazavana mahakasika an'izany ary Madagasikara zany. Dia zay zany no andraikitra zay tazomika eto amin'ny Madagasikara. Ny tany andraikitra lehibe eto anivon'ny ary Madagasikara, Madame Erlala, malaza be ny mpanao recruteur ohatranareo, anjakan'ny kolikoly, aiza ho aiza zay fisiana kolikoly zay raha ho anao manokana. Zao aloha marina fa efa tanora malagasy anjato nefa ataoko hoe tonga any Canada. Izahay eto marina fa eto Biraoany Arima tsy misy mihitsy Biraoany Arima any ivelany, zany hoe na avy any Fort-Dauphin ianao, na avy any Dego ianao, na avy any Majunga ianao, na avy any Tamatave ianao dia tsy mialonjafy ny Arima. Zany hoe kolikoly zéro eto amin'ny Arima Madagasikara. Veto ndray kolikoly zéro mahasamy teny zany. George directeur d'archive ato amin'ny Arima Madagasikara. Tompona andraikitra amin'ny fampirimana ny dossier ny ankizy maromaro ohatra ny CV araka izany. Dia anisan'ny tompona andraikitra ihany koa rehefa misy ny entretien dia manao ny assistance amin'ireo candidat izay miaraka ny entretien. Eo anatrehan'ireo recruteur misy dossier ndraindray envoyena par exemple passeport na ohatr'izany dia anisan'ny tompona andraikitra ihany koa ao anatin'ireny fotoana iny ary tompona andraikitra voalohany mihitsy. Zay ny asan'ny Monsieur Georges ato amin'ny agence Arima Madagasikara. Yana Julia ato amin'ny agence Arima, responsable ataoko ato zany dia momba ny resaka logistique. Inona daholo natao anatin'izany nataonao amin'izany logistika zany? Misahana ny resaka vola rehetra ato amin'ny orinasa. Na ao miditra? anatin'izany ny miditra tsy mivoaka moa zany. Ao anatin'izany ny cantine ny mpiasa, ny salaire ny mpiasa, ny droit amin'ny resaka impôt, ohatra ny any amin'ny fiscal, ny any amin'ny SMIMO, zay rehetrarehetra zay ny resaka fitaovana indrindraindrindra zay ampiasaina ato amin'ny orinasa. Eo anatrehan'ny fombiazana sy ny lazan'ity agence ity indrindra dia maro ny olona misy loky sy mamitaka ampiarabelona ka mitonona ho mpiasa na mpitantana ity agence ity, indrindra ity anivon'ny tambazotra sosialy toy ny Facebook, ny Twitter ary ny YouTube. Mitaky vola tsy amandrariny amin'ireo olona lasibatry izy ireo. Ary miantsa koa amin'ny alalan'ny WhatsApp sy ny Messenger. Araka ny voalazan'ny Ramatotale Jeneraly dia tiana nefa ny manamarika fa tsy misy na dia olo iray aza afaka misolo-tena ny Arima eto Madagasikara afa-tsy izy irery ihany. Fanazavana. Eny tompoko, zavatra iray miseho eto Madagasikara zany ny fisandohana ny anaran'ny Arima efa eo amin'ny efa-bolana eo zay, ary tena maharary anay mafy mihitsy izany zavatra zany. Ny antony azo atao hoe lany mondro kely sy lany rondo, lany énergie mihitsy ny tenako manokana nanangana ity orinasa ity, kanefa kosa ho an'ireo olona ratsy moa zany na ny mpisantoka dia moramora kely aminy ny misantoka ny anaranay dia mandefa inona moa izy manao ny publication isan-karazany milaza fa vetivety kely dia tonga any andafy misy ny tolotrasa isan-karazany izay tsy marina velively, mampiasa finday hiasy indrindrandrindra ao amin'ny 9 miisa ny numero ampiasaina anjonoana mihitsy amin'ny atsika tanora. Ka eto zany dia
milaza eto anaty atsika rehetra fa tena marary anay izany zavatra zany ary anisan'ny antony anaovana izao publi reportage miaraka amin'ny journaliste manokana izao ampahafantarana iantsonay avo antsika rehetra fa osoka io tsy arimy Madagasikara fa tsy arimy Madagasikara mihitsy ny manao ireny offre na tolotrasa isan-karazany izay hitanareo tao anatin'ny efa-bolana lasa izay jusqu'androany ny rapitso ny rafakapitso mino fa mbola izy fa tsy arimy Madagasikara mihitsy no manao ireny tolotrasa ireny. Ny antony de zao arimy Madagasikara na de manao tolotrasa raha vitsy de vitsy fa kosa izahay de manana ny atao hoe banque de données ka rehefa misy ny offre tonga ato aminay ireo zay efa ao anatin'ny banque de données anay ihany no antsonay avy hatrany hoe misy an'izao mety aminao sa tsy mety mbola vonona ve ianao fa kosa tsy manao ohatrandreny publication be da be reny. Ny fanaovana serasera amin'ny WhatsApp na ny Messenger MP dia lavina tanteraka tompoko tena tsy manao an'izany tsy professionnel zany aminay izahay mitandro tanteraka ny atao hoe maha professionnel amin'ny asa zay atao tsy atao sangisangy tompoko ty asa ity ny antony avenirany tsirairay ane miankina tanteraka amin'ity asa ity mbola ho tonga ny fandaozan'ny fireneny sy ny fianakaviana namana sy tapaka eny ary raha izay mahakasika ny arima de mba afaka omenao ve ny ireo laharana finday sy ny contact isan-karazany azahoana ny arimy Madagasikara. Anombohako azy angamba de ao amin'ny site web aloha de ny arimymadagascar.org ao ianareo mahita ny rehetrarehetra mombamomba ny arimy voalohany. Faharoa laharana finday roa ihany no ampiasain'ny arimy reo laharana finday roa reo de efa ho 7 taona zao no nisiny ny 034 31 926 21 affaire 034 31 926 21 zay ny ray. Ny faharoa 034 19 824 41 veriko fanindroany 034 19 824 41 ireo finday roa ireo ihany tsy misy mihitsy eto Madagasikara na olona iray ara miara-miasa aminay tsy misy mihitsy ny agence eto Madagasikara ka hoe miara-miasa aminay. Ministera telo ihany no miara-miasa kaiky amin'ny Madagasikara amin'izao asanay zao de ny ao amin'ny ministère de travail moa na ny FOP ao ny ministère de l'intérieur de ao ny ministère des affaires étrangères reo ihany no ministère de ndray hoe efa anjatony maromaro zany ny efa lasany Québec na Canada nivoaka avy tato amin'ny masitsivana moa zany dia ny ao aloha ny diplôma ao ny fahafehezana ny teny vahiny zao ary zahay zao efa tena sendra mihitsy hoe mahafeny teny anglisy mahafeny teny chinois fa ny tena tadiavinay aloha zany de mahafeny tanteraka ny teny frantsay. Ao ihany koa zany ny traikefa mazava ho azy de ao ihany koa le fahavononana andeha hiala ny Madagasikara. Misy manko tonga eto aminay eto maneo anay zany le etaetapony kanefa rehefa mandeha ny entretien isan-karazany de hita fa tena manaikitra sy marary azy mafy ny andao ny firenena, andao ny ray aman-dreny, andao ny vady aman-janaka, andao ny namana sy tapaka. Noho zay zavatra zay zany de mety ho sakana ho an'io olona io le fandehanana ny ivelany satria mavesatra amin'ny loatra ny fialany ny tanindrazana. Arimy Madagasikara zany de tsy mialonjavy voalohany aloha na atsimo ny avaratra ny andrefana ny atsinanana eto Madagasikara de afaka mandomba raha varana aty aminay daholo izay mangetaeta ila ravinala.